La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny miokany fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Pastel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartUp. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny SmartUp. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Tsy tanteraka tamin'ity androany ity nietsika fitokanana fotodrafitrasa saika nataon'ny komuna renivohitra Mahajanga. Nosakanana hatramin'ny farany hidy saika nataon'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina anotrona io fotoana io maneho sahady ny teritery atao amin'ny fanehoan-kevitra ny fitondrana ankehitriny. Tsy tokony atao ambo loatra ny fandiniana lalàna efen'ny fifidianana eo anivon'ny parlemanta hoy Sotra Jean André mpikambana ao anivon'ny Armada mba hisorohana ny disatisa. Nanome fanampiana maika amin'ny tetina iray tapitrisa dolara ho an'ny fanjakana malagasy ny banky afrikana ho amin'ny fampandrosoana. Fanampiana izay andraindray ny vahoaka malagasy fitantarana mangarahara sy vokatra mivaingana amingorana ny valinaretina pesta. Tafekatra arivo ariary ny vidin'ny rano ray bidon ao amin'ny faritra Androy, mitaraina avokoa ny vahoaka any Antoerana. Misy ny tetikasa fanitarana pipeline totosain'ny UNICEF sy ireo mpiara-mombona antoka. Maresaka iraisam-pirenena toy ny Raras Kaipal, diplomaty amerikanina impolo noroan'ny Russie ary nakaton'izy ireo ny consulat ao Saint-Pétersbourg. Izay ny fepetra niraisin'izy ireo manoloana ny fandroana diplomaty rosiana manodidina ny 700. Nandinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra topo kilasy sy topo goavy manasanao anaraka ny fampalala amin'ny Vankolo TV hatramin'ny fananam-botsika ny vaovao dia tsy tanteraka tamin'ity androany ity nietsika fitokanana fotodrafitrasa saika nataon'ny komuna renivohitra Mahajanga. Nosakanana hatramin'ny farany hidy saika nataon'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina anotrona n'io fotoana io maneho sahady ny teritery atao amin'ny fanehoan-kevitra ny fitondrana ankehitriny Lilira Beata. Korotana nanao ny fomba rehetra nanakanana ny hetsika kasain'ny komuna renivohitra Mahajanga natao tamin'ity androany ity ny fitondrana. Raha iverenana ny niseho hatry ny omaly no namoaka didiny teo anivon'ny OMC na ny organe mixte de contrôle tamin'ny alalan'ny préfecture fa tsy azo anaovana fihetsiketsehana amrina olona na kalamanjana na anaty trano ny ao amin'ny tanàna ny Mahajanga. Fitokanana fotodrafitrasa lalankely vitan'ny komuna no kasaina natao. Alina be io didiny navoaka omaly. Nametraka fitarainana teny anivon'ny tribunal administratif teo anivon'ny Mapara. Mampiantona ny fanoherana navoaka ny préfecture fitarainana napetraka amin'ny tribunal administratif io. Nitady fomba hafa nandritra izay fotoan'izay ireo olom-boafidy sy olom-bavam-bahoaka sy olona Mapara. Rehefa fanaraka zany fa hoe alamina le izy dia inona ary fandaminana atao. Ny fandaminana atao dia hoe mijerevanareo toerana privé satria tsomenanareo le hôtel de ville. Teo aloha zay dia gaga sady nametraka fanontaniana hoe ny ben'ny tanàna ve na vita fotodrafitrasa dia mi-invité an'le parti misy azy dia avy eo dia hoe tsomena le hôtel de ville. Rehefa lavina tompoko le autorisation zay nomendry zareo dia nametraka fitoriana izahay. Rehefa nametraka fitoriana izahay dia nivaly fa natsahatra koa le le hoe fanatsarana anay zany. Dika zany samy tsy manan-kery zareo. Zay zany le izy. Rehefa nasena nijery zahay toerana mihidy satria fitokanana fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka
zay no atao eto Mahajanga dia inona ny zavatra seho mandehananareo izy mijery toerany rehefa nahita toerana izay nomen'le maire be ny tanànany ao amin'ny Voirie ao amin'ny Voirie tsy mazaka olona firy fa anlorana sy hitokanana an'le fotodrafitrasa fotsiny privé koa le izy zao naniraka force ndray nandeha misakana an'le varavarana idirana ao sady animba an'le sono eto zany zahay dia miantso ho anareo zay tompon'andraikitra mbola mieritreritra mba dinio zao zavatra zao fa sao dia animba zavatra maro. Tsy nivoaka nefa ny didy avy amin'ny tribonaly raha tsy tamin'ny 2 ora sy 20 minitra dolakandro. Didy manome alalana ny fanaovana io hetsika io. Nandritra ireo fotoana rehetra ireo, nivezivezy teny amin'ny renivohitry ny tanàna ny mpitandro filaminana. Ny vahoaka nefa tonga hatreny amin'ny serana mpiara-manidina Mborivy miandra ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Zanakana zero famaran aeroport milam tsika jiaby tsisy mikorontana amin'ny aeroport miaraka mera tsika députeny Majunga députeny Madagasikara jiaby ato amin'ny eza nitoy hatramin'ny hariva teo ny sakatsakana amin'ny raharaha io. Teny Ivato no sakanana hatramin'ny fiaramanidina manokana saika nandehana ny filohan'ny tetezamita hiazo any Mahajanga. Nifindra tamin'ny sidina komersialy indray izy, saingy raha ny vaovao voaray no terenana avoaka avokoa ireo mpandeha amin'ilay fiaramanidina rehefa fantatra fa nitondra ny filohan'ny tetezamita ary nofoana an'ilay sidina. No sakanana hatramin'ny ora farany araka izany, ny disaka nataon'ny filohan'ny tetezamita. Fanehoana sahady ny teritery sy ny sakana ataon'ny fitondrana ankehitriny amin'ny fihetsiketsehana fanehoan-kevitra no andraisan'ny maro izao fihetsika izao. Mipetraka sahady ny sakana ny amin'ny tsy sy ny fanehoan-kevitra mialohan'ny fotoana ny fampelezan-kevitra. Eto anefa fitokanana zava-bita ny commune tamin'ny volan'ny commune Madudio no nikasaina natao izay nanasana ny filohan'ny tetezamita amin'ny mampitarika ny mampara azy. Inona no atahoran'ny fitondrana HVM? Andrasana ny toy ny tirara ity. Baiko avy amin'ny gouvernement raha voalaza ny filohan'ny tetezamita ny antony nanajanonana ny fiaramanidina tokony hitondra azy ny hariva teo. Navoaka avokoa moa ireo mpandeha niaraka tamin'izany. Toan'izay raharaha izay hatrany dia niteraka savovora hatramin'ny hariva io tany Mahajanga ny fanakanana ny fionana eo amin'ny mapara sy ny vahoaka any an-toerana. Maro ireo vahoaka ny andro ny fahatongavan'ny filohan'ny tetezamita tany amin'ny serana mpiaramanidina any Mahajanga raha ny vaovao voaray. Hatramin'izao aloha tsy mbola lamina ny toetra raha any an-toerana araka ny fampitam-baovao etiny Iandry Rarson amin'ny alalan'ny Antso Atarby Harawary. Raha tokony tonga tatia tanànan'ny Mahajanga eo amin'ny vahoaka eto tanànan'ny Mahajanga ny filoha tetezamita Andry Rajoelina dia araka ny nambara moa tamin'ny Antso Atarby hoandry vahoaka marobe izay tena tonga teny amin'ny serana mpiaramanidina. Ny sakanan'ny filoham-pirenena ny fiaramanidina ny tondra azy dia fiaramanidina manokana tokony hitondra azy dia tokony hikazana teto Mahajanga tamin'ny telo dia tsy nahazo lalana iainga tao Ivato. Rehefa naray kosa izy ny fiaramanidina any zoto amin'ny Air Madagasikara dia tamin'izao fotoana izay ianambarana fa ny filoham-pirenena mihitsy ny nanome baiko namoaka azy ireo mpandeha tao anatin'izany zotra tokony hiady amin'ny Mahajanga ary tokony ho tonga taty tamin'ny 10 ora sy sasany izany. Ankehitriny dia efa niravana rehefa vahoaka maro be tonga teny seranan'ny fiaramanidina. Amin'izao fotoana izao dia efa tanàna Mahajanga
dia somary misy ny atao hoe zava-bory kely eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo vahoaka maro be satria dia misakanana tsy azo idirana indray ny lalana mekaty ny lava-tanàna ary miaran'ila maro no manao izany ary ireo vahoaka ihany koa amin'izao ora izao dia somary manao an'izay fa alahelo sy ny fahafaliana tamin'ny nanakana ny mitondra ny ianany ianany ny vahoaka ny Mahasanga hoan'ireto antoan'ny filoha teo aloha filohan'ny teteza mihitsy ialana toy ny any ny amin'ny hoe somary mifamadibakelikely ihany ny tenitenena satria ao anatin'ny takoroka tokoa ny fiteny azy amin'izao teny izao ety amin'ny manompanana mpanotanana ety no misy anay mpanao gazety amin'izao ora izao amin'izao amin'ny fito ora lasaka kely izao miezaka ny mandefa ihany moa zahay ary retina eto amin'ny TV ny fitiliza ny Rara Mahasanga mikasika fianana saika ny tanterahana ary kasaina atao eo amin'ny filanteteza mita teo aloha Andry Rajoelina sy ny vahoaka amin'ny Mahasanga raha ny fantatro dia tsy milaza ny fotoana ahatongavana ety Mahasanga indray ny filoha ny teteza mita Andry Rajoelina raha andresaka samy vatana tamin'ny Antodarby tamin'ireo vahoaka maro be teny amin'ny toerana fiaramanidiny Amborbeza dia mino mpanilaza kosa izy fa tsy maintsy hiaona amin'ireo vahoaka amin'ny Mahasanga ny tena fotoana zany mbola tsy fantatra izay no namarany hoe tsy maintsy hiaona amin'ny vahoaka ny Mahasanga Yandi Rarsona ary apiditra vaovao ety ihany antsika fanaraka ny Cool TV FM CNN Salatsiny satria dia ao anatin'ny teboroka tanteraka ao anatin'ny fifanendehan'ireo olona sy ny mpitandro ny filaminana izay toerana no ampitana izao vaovao izao. Waratsika kaikany mahakasika an'izay raharaha izay fa tsy tokony ho atao amboletra ny fandaninany lalàna ifeny fifidianana eny anivon'ny parlemanta hoy Soda Jean André mpikambana eo anivon'ny Armada isorohana ny disadisa io ny nasaina. Iteraka korontana eto amin'ny tany sy ny firenena ny fihetsika ataon'ny mpanatanteraka izay manao tervemanta amin'ny fampandanina ny lalàna ifeny fifidianana eny anivon'ny parlemanta hoy Soda Jean André mpikambana eo anivon'ny Armada. Tokony enona ihany koa ny hevitry ny erivelona maro eto amin'ny firenena raha ny faneho-keviny. Andin-dalàna maro izay efa nambaran'ireo parlementaire no tokony ahitsy hoy ny fanazavany. Article 120 amle hoe le bulletin unique ve sa bulletin individuel manomboka amin'ny voalohany amin'ny premier tour dia tokony fahotapahana hoe na izy bulletin individuel na bulletin unique. Marina fa soa le toera mamy le toerana zany ka na mamy ny trondro zay no habolanay tsy dia ny trondro beko no atao koesa io forcine ataonareo tsy mety mbola heverinareo zany tianareo hanaovana le forcine izay namelezananay tamin'le fifidianana sénatorialy farany teo. Nanamafy ihany koa izy fa kandida tokana no atolotry ny Armada amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho tontosaina amin'ity taona ity ary indray anjara amin'izany izy ireo na inona endriky ny lalam-pifidianana olany eo raha ny fanazavana hatrany. Zahay Armada dia hanolotra kandida unique zay kandida unique io fa ninninna ny décision hivoaka eo izahay Armada de vonina hiaffronter le fifidianana quoi qu'il arrive. Nasiny ity mpanao politika ity resaka ihany koa ny makasika ilay andininy fa 10 ao amin'ny ilay volavolan-dalàna ifeny fifidianana natolotry ny mpanatanteraka. Aleo alalaka ny ainao manjery tsy miankina eo amin'ny fanatanterana ny asany raha ny nambarany. Fa avela zany le télé privé ho libre mba io opérateur io zay le niteneniko teo opérateur gasy io mba avela zany izy libre fa tsy limitena ferana sahady amin'izay satria zavatra efa natao faela benge io e nagnino ty tamin'ny nandritra ny 5 taona taloha tamin'ny fanjakana hafa ny raha ataon'zareo fa io gnanazy fidiram-bolany mba io opérateur ny opérateur gasy tsy tokony mba ho potehina mihitsy zay foana mako le problème aleo mahita vahiny manana toy zay mahita mba opérateur gasy enjehina sahana amin'ny fanenjehan'ino.
ajao ny lalàna ho iatrany ny faneho-kevitra ity mpanao politika ity hisoroana indray ny krizy eto amin'ny firenena ary ny ohatra tsara dia tokony hainga avy any ambony. Nanome fanampiana maiky amin'ny tetina ray tapitrisa dolara ho an'ny fanjakana malagasy ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana fanampiana izay andraindray ny vahoaka malagasy fitantanana mangarahara sy vokatra mivaingana amongorana ny valina retina pesta io na sainatrano. Nanolotra fanomezana mitentina ray tapitrisa dolara ny maraina teo tetsy Antaninarenina ny banky afrikana fampandrosoana ho fanampiana maiky amin'ny ady amin'ny valana retina pesta. Misy famatsiana izy ity indray zany dia volamena entina hanampitsika zany amin'ny ady amin'ny valana retina pesta izay mitentina 1 million de dollars. Zay zany ilay famatsiana izay sonavina zany androany. Miandry ny vokatra azo tsapaitahana eo amin'ny fiadina amin'ny valana retina pesta ankehitriny ny vahoaka malagasy taoriana izao fanaovantsony izao. Miandry ny tatitra avy amin'ny ministera tompon'andraikitra ny amin'ny hoe atao ino ity vola ity, hadio ve ny tanàna ao arian'ny fahazona izany. Raha ny hita aloha hatreto hoy ny mpanarabavao, tsy nahay nakalesona ny fitondram-panjakana. Taorian'ny valana retina pesta izay namoizana ain'olona maherin'ny 200 ny taona lasa teo, ahitana loto sy fako mivangongo amin'ny faritra maro. Ankoatra ny fanomezana maika ray tapitrisa dolara iadina amin'ny valana retina pesta, nisy ihany koa ny fanaovantsony mpiara-miasa ho fampiroboroboana ny fandraharan'ny tanora, ny teo amin'ny sehatry ny fambolena ary ny angovo izay mitetina 2.7 tapitrisa dolara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tafiakatra arivo ariary ny vidin'ny rano ray bidon ao amin'ny faritra Androy. Nitaraina avokoa ny vahoaka any an-toerana manoloana izany. Misy ny tetika asa fanitarana pipeline izay totosain'ny UNICEF sy ireo mpiara-monina antoka. Penelini miantarandriana ivo. Arivo ariary. Io no anjifany ankamaroan'ny mpono amin'ny faritra Androy rano iray bidon tato anatin'ny volana maro. Takiny eto Nikoly amin'ny distrika Anambovombe dia tongotra 10 kilometatra no ataon'ny mponina eto vao mahita rano. Rano izany tato tena mijaly zahay ato. Fandrahoana sakafo amin'izay zany tena tsy tomomba satria le rano tsy foe hisasana. Fa lefa fisotroana avao zany sakafo aza tsy ampy. Lefa tafisotro zao mahita arivo loatra androany le vianako rano soa raiky. Lefa lefa ampisasana isaky maraindray vao iajajay lefa misy avao le isaky hariva koa misasa rano kidikidy zay rano avy nanasagna finga ao re avory le igny tena nasagna tagna wajajao manaizy avao koa lehibe tena misy fotoagna tsy misasa tsy le rano tsy ampy lefa manao sacrifice avao zany lefa rano fanasampinga re zany le igny atotogna le igny tena nasagna tagna. Hatreto ireo citerne izay vatsiny ireo vondrony raisam-pirenena toa ny UNICEF no mamatsy rano amin'ny toerana sasany saingy tsy ampy. Tamin'ny mois de février nisy ranorana fa ka isaky ny herinandro dia misy citerne mamatsy rano ireo reraka ary tsy vidimbola io fa gratuit. Zay ny mikasiky ny rano eto fa raha ny vahoaka manko dia mbo sahirana amin'ny rano satria ny citerne vitsy de vitsy ka tsy ampy. Misotro rano aloha fa mbola tsy tonga le rano amizao tsy hay na tonga na tsy tonga fa izy famboarana fa vita vaovao fa naho misy io miezaka le vazaha mba magnampy anay mety hisotro rano madio zahay. Ny fanitaran'ireo pipeline manoloana ny tsy fahafahany vahoaka misitraka rano fisotro madio no vahaolana narosiny UNICEF sy ireo mpamatsy vola vahiny. Amin'ity taona ity raha ny fanazavana no vito ireo tetikasa fanamboarana sy fanavaozana samihafa ireo ary fokotany 720 no isitraka izany. Afaka omeko commune teo amin'ny 4 teo eo no bénéficier an'ilay izy. Fa amin'izao fotoana izany efa tonga hatramin'ny commune anakisivy. Commune sivy ny bénéficier an'ilay fitondrafisasa. Anatin'ny izay rehetrarehetra zay amin'ilay extension ilay izy mahatratra any 10 mahery any hoany ny borne fontaine vaovao vao ataontsika. Fa amin'izao fotoana ao anatin'ilay extension tonga dia tena makany amina localité mihitsy isika. Izay teneniko izay teo hoe tena 10 mahery any hoany. Fa raha io zany vita ngamba ny mananika izy zany tsy mbola desservi daholo ny commune rehetrarehetra fa ngamba ataoko hoe manananika any amin'ny 70% zany voavatsy rano ny faritra surtout moa zany le commune ny district ny Belo sy Tsiombe. Le hoe mandavataona tokony mandavataona satria izy io zany mandeha amin'le reny atao hoe panneau solaire reny satria navaozana zay taloha mantsy izy io mandeha resaka
maka groupe termique reny zany fa am'izao zany zay foty le fanavaozana atao am'izao zany dia efa mivadika panneau solaire daholo zany le reny le station reny le station de pompage reny. Manodidina ny 200 ariary isaky ny iray bidon no amarotana andrano aorian'ny fahavitany tetikasa raha ny fanazavana. 50 ariary amin'ny vola aloha io entina navaozana foto-drafitrasa ary 50 ariary no anjifana andrano ny vodiny. Tondra naraka dokavarotra isika mialohan'ny resantsika ny fezo rafaly. Ijery ihany koa isika nitolotra ny Access Bank Madagascar. Rehefa avy eo ary. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Santo. Atolotry ny GM Production antsika fête betanteraka ny lundi de Pâques d'avril 2018 ao amin'ny Coliseum miarana amin'ny Jerry Markov, Black Nadia, Big MG, Jason MC, Melky, Pressio, Elodie, Ninja, Simona Valère, Jeff Okolo, Swaven, Artist Guest, Stan Ross, Nancy, Edino Vurubey, Swingman, Panetana, Tokik, Mama Sauce, Mashirunaka, Nivava dia mivoa amin'ny Fitura Marena. Sponsor officiel, THB, partenaire, Cogelec, partenaire média, Cool TV. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fiti-akpvision.mg. Je suis bien. Mon argent est sécurisé. Je suis libre. Tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Namana fezo rafaly no hiakareto amin'ny plateauan'ny kolo amin'ity alina ity tsy resaka ankitsim-po izy fa fandarana confession no resahana eto amin'ntsika eto miarabanao tonga so inona ary no masaka arosinareo amin'ny confession. Miaraba ny an'lalaina dia miarabantsika rehetra ihany koa manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoan'izao. Ie masaka tokoa ny confession fandarana faharoa amin'ity taona ity izay iarahana amin'ny Stéphanie. Fantatritsika ao anatin'izay fandaran'izay hoe izy marina ny tena fiantso azy fa misy minday ny Stéphanie Bachera
Stéphanie Tsakarao tsy haiko izay ahafantaran'ny maro azy fa mampanantena zava-baovao be indray zay amin'io. Ahoana kosa ny tao amin'ny fanatotosana? Yes, somary mazana ny fanatotosana n'iny fandaharana iray iny satria dia tao anatin'ny fanomanana ny hetsika sy ny spectacle ho an'ny lundi de Pâques ny tarika Stéphanie tena nanahirana dia nanahirana no nahazo azy indrindra tao anatin'ny fanaovana ny fandaharana tamin'ny fanatotosana fa naizana zany dia mampanantena vokatra tsara sady miavaka hatrany ho an'ny mpanaraka ny fahitalavitra ny ekipan'ny Confession sy ny Cool TV. Ovovaly eo daholo ve zany ny fanontaniana manitikitika ny olona amin'izany hoe mpanakanto Stéphanie zany? Tena nezahana ny fatarina sy ny jerena eny atao hoe amin'ny Tsipriany nefa izay azo mibesiny maro jifaina ihany ireo teboka mety hoe mahaliana ny mpijery rehetrarehetra manjerenay voakasika ao anatin'izany na ny fiainany manokana ny haingo sy ny ravaka na ihany koa ny fiainana mampanakanto azy ary tena hoe isy surprise ihany koa satria izy tsy ambaratelo mbola tsy nisy nafantatra hatramin'izay fa atao anatin'ny fandaharana Confession Rery ihany no ahitantsika an'izany. Ahoana kosa ary ny famerenana rovina tsara mola izy dia famerenana an'izay dahoana ny fandraisana aminareo amin'ny Confession? Ny fandaharana Confession iarana amin'ny Stéphanie aloha dia andeha ny alahady Pasika izao zany hoe rafakapitso amin'ny valora sasany alina aorian'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV mazava loatra dia ny famerenana mandritry ny izay ny tombony amin'ny fandaharana Confession ny famerenana dia mandritry ny volana avril ray mantolontsika dia anaraka famerenana foana ao anatin'ny herinandro faharoa misy herinandro fahatelo misy herinandro fahaefatra misy foana izay famerenan'izay ny fifandraisana ihany koa dia amafisina foana ho antsika maniry ny fandray amin'ny fandaharana Confession ny 034 07 888 42 na ny 034 07 888 21 eo ihany koa ny amin'ny page Facebook ny Confession by Cool. Iza kosa ireo hoe afaka mivahiny amin'izany hoe fandaharana Confession zany? Amin'ny Confession azy izay moa dia olo-malaza na hoe personnage public no tena voakasika ao anatin'ny fandaharana Confession tsy voatery ho mpanakanto anefa fa eo amin'ny sehatra ny fandraharana ohatra na ihany koa efa nisy izao tany aloha ny mpanao politika nataon'izay Confession izay ka ho antsika izay olo-malaza maniry ny fandray amin'ny Confession dia ireo efa voatonona teo ireo ny laharana finday ahafahana mifampiresaka amin'ny vantany. Ny amaranantsika anazy hoe afaka mafisinao ny hoe roviana tsara ny Confession ampijery antsika? Eo antsika ampijery ny tokantrano zava-baovao io ary ahafahantsika mahafantatra bebe kokoa ny mpanakanto akafizintsika ahafahantsika ihany koa eto amin'ny Cool TV mamokatra fandaharana tsara foana ho an'ny mpijery dia ny fotoanantsika anatin'ny Confession iarana amin'ny Stéphanie dia ny alahady voalohan'ny volana avril amin'ny valora sasany alina aoriana ny fampahalalam-baovao. Ankasitrana ianao vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity? Mankasitraka ny any lalaina ary mankasitraka ny mpijery ihany koa. Mandra-piona tompoko. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia nivoaka androany fahatelopolon'ny volana martsa 2024 ny laharana faharoa amby telopolon'ny Madagascar Matin Hebdo lohateny lehibe amin'izany. Au rythme de la délivrance de Pâques, le régime HVM ouvre la porte de sa ruine izay hita moa ny antsipriany izay ao amin'ny pejy fahaefatra ao amin'ny pejy fahadimy kosa ny loi électorale le tourbillon. Célébration du 29 mars entre hypocrisie et francophobie. Ao amin'ny pejy fahatelo kosa ny antsipriany ireo. Ao amin'ny pejy fahatelo amby folo kosa no ahitana ny resazezaka ny arahana tamin'ny kenina izay mpikambana ao amin'ny tarika mage 4. Ao amin'ny pejy fahafolo ny resakresaka momba ny raharsona iandry izay toy ny andahatsoratra ara-politika eto amin'ny Cool TV FM. Tolotra arabola maro kosa indray no arosony Access Bank Madagascar ho an'ireo mpanjifa ao anatin'ity fanadidinina manaraka ity no ahitana ny antsipriany izay arahoara. Tena mba lasa ihany le tsy nisaiko na amintsika zao efa ty amin'ny banky zao fa inona marina tena ilana an'ilay banky. Azalahy efa nazavaiko taminao tantrano tany raha zay fa izy ka zaho volana
tapanao fo tegna vogno tsy andriky mampandriky aminazy igny mesa raiky fo basy betsaka amintsika agny mety managna fagnontaniana hoe ataontsika ino ma banke ke niany za amaly fagnontaniana narosy Tia masombaoka ty mbola miteny rery any zangely ty manontany anazy za aloha valiny zegny eto papa zegny za efa mivolagna aminao fa za io za magnano podcast sady betsaka mbo mpagnaraka za reo managna fagnontaniana mitovy amin'ny papa zegny ke miaraka valiako niany anareo mpanaraka lahoana ty zany hoe raha azoko tsara misy nanaraka zany tsika teo maibiany amty politika alohanao sika teo sao dia misy tsy mpagnaraka le karaha volagniny papa zegny le izy fa ro mpijery reo volaniko zegny sady anao za mamagna io fa en sécurité koa atsika io e aty amin'ny banko tsika jeudi papanaka iza mahalalako aiza navatarako zany mailomailo any zanga atokotokeny zany ela be zay fa aloha valiako amizay fagnontaniananareo basy ny banka dia mpiara-mobonantoka amin'ny mpanjifa ao aminazy amin'ny fagnamoragna ny fitantagnam-bola amin'ny fiainagna andavanandro na eo amin'ny sehatra ny fampandrosoagna ny asa amin'ny alalan'ny fanolorana ileo tolotra ara-bola petrabola na fampindramam-bola sy ny sisa izy koa dia magnamora ny fakana na fandifasam-bola na aiza toerana misy anao tena mety hitsy sakia sady amin'izay mba tsy hitan'izany mpanaranaraka ny lazy zany fa moa tena azo antoka zany ty raha ohatra ka apetrako ato ya tegna azo antoka satria ny accès banque dia banque efa managna maha izy azy am'izao ty dia efa mananitra agny amin'ny 170 arivo ny mpanjifa matoky izy sady efa folo taona isena izy am'izao ty mpampiasa vola matanjaka alemana sy amerikana no miara-miasa aminazy ary ty koa tegna zava-dehibe tombotsoa azo avy amin'ny fametrahana vola aty amin'ny banque dia ny fahazahoagna ny zana-bola ary ato ny tegna tsara ny tanzana-bola zegny mihitsy mitondrasako papa niany zana-bola kosa ny asany magnaraka koa izay antony mitondrasako papa aty niany dia ny findramam-bola mba ahafagna magnatotosa mitetika asa papa azo adinonao fiaranaka igny tadidinao koragnatsika igny tsy io ndray le tisiny be fangatà ty taobilany lahy dia toy izy le fanazavana teo fa zy azala papa somba fa tsaly karakaraha ty za mbe no mbola zaza hely ma mety zaza kely lafa toy izy le fanazavana teo fa ankoatran'zay ny tombotsoa zegny ny bon koa dia mbola afaka magname torohevitra anao amin'ny fitantagnam-bola anao azonao ma zegny ankapobeny fo jiaby volanko iny zany hoe raha azoko tsara zany le olona rehetrarehetra zany dia manome torohevitra daholo amin'ny resaka fampindramam-bola zany iao aza zegny koa nantonasany papa ino torohevitra olo ty ho izy raha tsy tena tsy azo anteherana mihitsy zany betsaka anao fa rehefa avy eo makao ihany mbola misy andrasako kely lafim-baovao hafa kosa indray dia mijoro manohitra ny fikasana anavaozana ny toerana fanatanjahantena ny mponina amin'ny komuna mahitsy antony misy ny fanorenana trano ataon'ny mpanolontsaina ny komuna ao an toerana fanidiny Albertin Ramiala Rivo
Ankasitrahana ny fanamboarana ny toerana fanatanjahantena ho ireo mponina ao amin'ny komina Mahitsy, saingy lavinay ny fanorenana trano sy fivarotana ny toerana amin'ny tobin-tsolika iray. Mijoro araka izany reto mponina ireto manoloana ny fikasana andravana ny toerana noho ny fisiany ny fahasandrazan'izy ireo ao amin'ny toerana io. Misy ihany koa ny kolikoly amin'ity raharaha ity raha ny fahitan'ireo mponina azy. Fa ny amin'izao fotoana izao kosa zany dia nalahelo izay satria nisy vinavina zany avy amin'ny conseiller milaza fa hoe hotrongisina ny mairie dia hotrongisina ty fasan'andriny ity dia atao fiantsoana taxi bosy dia anasorana eo amin'ny 5 mètres makaty anatiny fiantsoana taxi bosy dia amin'ny fasana ery dia izy tension galana. Rehefa nisy zay zavatra zay dia mahalahelo ihany zay satria nefa lasan'ny olona rehefa nampalahelo dia mbola hiena ihany le kianja. Ka ny tena zavatra tena tsy zakanay dia zao tsapanay ihany misy tsindry azo liana kely ihany satria zao za tompo dia ohatran'ny malahelo rehefa napita tamin'ny vokoa ny anatin'ny volina momba ny trano maitsomaitso sy mipetraka eo vavadin'ny terrain io an'ny conseil ana olona conseil anankiray io valivolana teo angamba zay ny nitsirony ohatran'ny leo zahay satria altsivo tanteraka satria ohatran'ny ravadrakotra ny fanahany eto amin'ny commune Mahitsy raha ohatra zany no anazy fanahana iombonana io. Androany ianao dia milaza fa hanamboarana an'io aka famatsim-bola à gauche à droite dia rehefa tsy manaiky zany zay natsateriko azy teo hoe aza tenenina kosa hoe zahay tsy nanaiky fa le varotra ny tsekenay fa mifanatsarana dia momba zahay ary nangataka hoe mba sotra amin'ny fidiovana. Ny ben'ny tanàna ao amin'ity komina ity nantenaindreo vahoaka fa hiaro azy manoloan'izao olana sidran'izy ireo izao miretso kombakomba amin'ireo mpanolontsaina izay manazava fa ara-dalàna ny fanorenana io trano io raha ny fanazavan'ireo mponina. Araka ny tanora moa be dia be tanàna zany hoe alao amboarina ny kianja dia rehefa amboarina ny kianja dia eo koa ny taxi brousse zany izay tsara anaovana gara routière zany eto tanàna. Dia rehefa voapetraka izay zavatra izay dia amboarina koa ny trano tokon'olona isina rihana anankiray zany anaovana mairie vaovao. Zay ety anatiny zany mahita côté positive le izy satria raha jerevana zany raha vita ireo fotodrafitr'asa ireo dia teo vaovao le tanàna. Amin'ny mpanao politika kosa zany misy accès azony dirina le izy dia ny zavatra hitany zany any amin'ny côté négative no hitany dia zay no nampandreo mivadika zany le anina lasa hoe amidin'ny commune ny terrain. Manoloana ity fifanolanana ity tonga tany an-toerana ny solitena ny ministera ny fiadidinan'ny repoblika misahana antetika asan'ny filoham-pirenena nijery ny raharaha na tsy anona ny asa fanamboarana ity kianja ity noho ny savorivory misy iamafy ny hetsika ho ireo mponina raha miziriziry amin'ny heviny ben'ny tanàna sy ireo mpanolontsaina nandefa taratasy mantefa amin'ny rafitra isanambaratongany ihany koa ireto mponina ireto manoloana izao fikasana izao andrasana ny toy ny raharaha. Tsy mitana ny teny nomeny ministera ny fanabeazam-pirenena nataony amin'ireo mpampianatra efa amperinasa ho ny collectif des normaliens de Madagascar atao ankilabao ihany koa izy ireo raha ny fanazavan'ny filohan'ny CNM ny Mikael Armarola. Mitaka ny tokony hanatsarana ny tontolon'ny sehatry ny fampianarana eto amintsika ny CNM na ny collectif des normaliens de Madagascar izay vondronan'ireo mpampianatra maro manerana ny nosy. Ohatra amin'izany ny fandraisan'ireo nivoaka ho mpampianatra, ny fanatsarana ny karama mpampianatra efa amperinasa izay tsy mifanaraka amin'ny asa ataony. Sehatra anankiray ho angatana izany ny fangatana ny fisondrotan'ny karama satria rehetrarehetra nandalo teo ambany fitatana mpampianatra daholo zay vao mba lasa nahazo toerana io filoham-pirenena io ary mba nianatra io zay vao lasa nahazo toerana. Faharoa ny fomba fitatanana an'le atao hoe gestion de carrière ho an'ny mpampianatra misy efa 12 taona mahery any ambanivohitra any nefa ny zanany mba efa tokony hivoaka hiakatra ty tanana amin'ny ville hianatra mbola mijanona an'izy amin'ny resaka affectation. Fahatelo misy koa moa ny nangatahana ho an'ireo le nivoaka farany tamin'ny INFP le antsoina hoe fiovana kategoria satria kategorie 3 zareo teo aloha dia nangatahana rehefa vita efa napetraka efa tafapetraka fa mivadika kategorie 4 raha zareo amin'izao fotoana izao fa mbola tsy hitany amin'ny taratasim-bola raisina zany zay zavatra zay. Ny taona 17 ny efa nampanantena ny teo anivon'ny ministera tompona andraikitra taorian'ny fampiresana tamin'ny syndicat saingy tsy mbola nisy valy ny mahafapo. Zavatra maromaro tao anatin'io efa ny fanarahana tamin'ny fanjakana fa ho tanterahany fa mandrakity ny androandro zany dia mbola tsisy hoe aiza ny fanatanterahany amin'izay tafiditra ao anatin'izany no hoe anome 10 000 ariary ho fampiakarakarana izy tamin'izany fotoana. Nanaiky an'izay ny finance fa hatreto mbola tsy tanteraka izany
dia marsa faran'izay kely hoe ahoana fomba natanterahana azy. Nisy tamin'ity androany ity ny fionam-be teo anivon'ny collectif des normaliens de Madagascar niarahana tamin'ireo solitena isam-paritra nanaovana ny tatitra sy hijerena izao olana iainan'ny mpampianatra izao. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia toy ny Rara Skripal diplomate amerikanina impolo no roany Russie ary nakatony izy ireo ny consulat any Saint-Pétersbourg izay ny fepetra ny raisin'izy ireo manoloana ny fandroana diplomatie rosiana manodidina ny 700 faniniana amin'ny San France 24. Taoriny filazana fandroana diplomate russe maro tany Europe sy tany États-Unis ovaly ny fanampoizinana ny Sergei Skripal sy ny zanany vavy. Laza ihany koa i Russie omaly fa diplomate amerikana enimpolo no roan'izy ireo ary akatona ny consulat amerikanina any Saint-Pétersbourg rapitso 13 mars. Mitovy amin'ireo isana diplomate russiana voaroka io fepetra io araka ny fanazavany lehibe ny diplomasia any Moscou. Les mesures prises seront réciproques. Ifanaraka ny fepetra noraisina fa tsy izay fotsiny mitovy amin'ny isan'ny diplomate noroaina ary hotsoaina ihany koa ny fanamarinana ma consulat général ny États-Unis any Saint-Pétersbourg. Des États-Unis à Saint-Pétersbourg. Tsy raro ny fepetra niraisina io raha ny hevitry ny fanjakana amerikanina amin'ireo diplomate amerikana enimpolo no roany Russie ireo 750 no piaso amin'ny mahasovin'ny États-Unis any Moscou ary ny roa piaso ao amin'ny consulat général des États-Unis any Ekaterinbourg. Nosokajina ho persona non grata ireo piasa ireo no ny asany tsy mifanaraka amin'ny satara diplomatika misy azy. Manana hatramin'ny 10 aprily 2024 izy ireo ialana ny Russie araka ny fampitam-baovao. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia ankoatra ny rana voaroroy ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy momba ny kolokolo ny arahana tamina Libyana raharaha vaovao hafa indray mahakasika ny fianonana Antsotarby no andefasana azy eny amin'ny nivon'ny tribunal correctionnel fandirina amin'ny San France 24 Herinandro taoriny tazomana ny Nicolas Sarkozy mikasika ny raharaha ny arahana tamin'ny Libyana. Alefa eny amin'ny tribunal correctionnel indray ny tenany amin'ny raharaha hafa, kolikoly ary trafic d'influence no anenjehana azy ary folo taona an-tranomaizana no mety hihatra aminy. Miaraka amin'izany ny mpisolovava azy Thierry Herzog sy mpitsara iray Gilbert Arzibert. Samy ampiakarina fitsarana hatramin'ny taona 2024 no enona trano ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy ary ny aiahina ho nitady fanazavana mikasika ny raharaha Betancourt avy amin'ny mpitsara iray tamin'ny alalan'ny mpisolovava azy. Ovalin'izany dia voalaza fa hanampy ilay mpitsara mba hahazoany toerana any Monaco i Nicolas Sarkozy. Ankehitriny anefa efa misotro ronono io mpitsara io saingy tsy mbola niala tao Paris ihany. Laza fa hampiakatra andrarana mpisolovava azy tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao. De cette décision. Nicolas Sarkozy fera valoir ses droits en saisie. Ampiatrany zony Nicolas Sarkozy ary ampiakatra ny raharaha eny anivon'ny chambre de l'instruction. Mino izy fa mbola andresy ihany ny marina amin'ity raharaha ity. Pas qu'une fois encore la vérité finira par triompher. Ny volana febroary 2024 efa nampiakarina fitsarana i Nicolas Sarkozy momba ny famatsiana tsy ara-dalàna ny fampelezan-kevitra nataony ny taona 2024. Alohan'ny sarana dia avy aminao ireo vampansongadina tamin'ity alina ity. Tsy tanteraka tamin'ity androany ity mihetsika fitokanana fotodrafitrasa izay kasaina nataon'ny commune renivohitry Mahajanga nosakanana hatramin'ny farany. Ny dia saika nataon'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andrinirina Rajoelina. Tsy tokony atao amboletra ny fandaniana ny lalàna ifehin'ny fifidianana eny anivon'ny parlemanta hoy Sodra Jean André izay mpikambana eo anivon'ny Armada mba hisorohana ny disadisa. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavamandry dia veloma amin'ny fodalo tompoko.
Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tirun faumbiazan. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.